Tokla Sokovavy. Ny oram-panala fantatra amin'ny fitsokana. Ny oram-pahavaratra fantatra amin'ny feoany. Fa ny fijoroam-piantona kosa fantatra amin'ny ringateny izay ambaraka. Fa tsy voatahaka ny fary ao akory. Ka ny kely mitafy maitso. Ny tanora miakanjo jabo. Ary ny antoka manary lama. Fa ilay fandatravana eny amoron-dalana tsy haningananao ianjery na ibahananao tsy androso fa miazonanao kosa mba hiresaka. Manao azafady fa tsy te ho derainy goaika aho ka ambolo voanjolininy. Tsy te ho derainy koa ka hitoto vary dia volana. Ary tsy te ho derainareo ka andeha hiteny tsy amtaniny. Mialatsiny ihany koa fa ny fialatsiny omaty fialatsiny androany. Ary teny tsy mialatsiny dia tolay tovolahy manambady fotsy be. Itositosina ho efa redy be. Avela nefa anjara vatiny tena ihany. Ka nobary sisa nalana vokina fa izay vokiano mariky ny namany. Ny amin'ny asany sy ny arahaba indray dia ataoko tahaka ny finapahalavavany ka zarazarainy isa tompony. Ary ataoko rasana koa ny mpianakavy lehibe manany azy, ny tanora tsy very anjara ary ny tolonga tsy diso tamify. Ko arabaina manao tsara ianareo, ho tsarono. Arabaina manao soa, ho soavina, dia ampoko ny soa sy ny tsara isika menakavy. Zany ary noela ny savazavana ny ravina ka nahitana ny fotony dia ny fotoko zao ijorompy zao. Iray aloha dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika na tanteraka izao zaika be ny antoko malagasy miaramiaina izao. Ny omany isika, ny kiakakary isika, na tanteraka isika ka tonga amin'izao fotoana famanana an'izao. Tsy ihany koa tsy hisaotra reto namana vahiny saina tonga mamy manotrona sy manome voninahitra izao lanona famanana an'izao. Nilaozanareo tompoko ny fandrimafana. Navoinareo ny valala manatody. Nampandefeminareo ny tsikalakala-bola ka nasandratrareo avo ny tsikalakala-pihavanana. Sitraka eto matory reto tompoko ho valinay raha mahatsiaro. Fa io koa isika tompotrano tiama nataon'ny malagasy miaramiaina. Na tsionamo isika dia andro. Na tsiona alina dia alina. Tsy nalavitany. Natao tanàna sy fananana. Tonga nandray anjara mavitrika ny kiondona nanapa-kevitra ny amin'izay azo ny antokontsika tao anatin'ny fahamatorana sy ny fahendrena tanteraka. Tsy mitandra sasarana fa nampiasa ny fahaizantsika rehetra mba hahafahantsika misitraka ny soa-iombonana tsy ho an'ny atoko ihany fa ho an'ny firenena iray manontolo. Isaora metokoa ireo rehetra ny totona fotsy sy nahandro namasaka. Ny kely aina nandritra sy nandamina sotro zao zaika be izao. Ao koa ianareo namana tsy mahafoy nanampo teo amin'ny enti-manana. Rehetra ny ilaina nanadatirana ny zavatra nikasaina teto. Matoy izao ny totosa dia ianareo koa embonatra ny toko dia ianareo. Matoy sy mitsangamenatra ny toko dia mbola ianareo ihany. Lehibe ianareo ka tsy azo patenina fa izao nataonareo izao sitraka telo. Ianareo tokoa ilay nantson'ny tao hoe tovolahy mba miakondro misapenika fary milolotantely ka zay entiny mamy avokoa. Miaraba ihany koa ireo namana lany tantana ny toko miaraka amiko manapatona ny kongresy manaraka. Raha lamenany isika ka izao tokonareo ary ianareo toko. Raha nandinika ny raha firenena isika dia natsapa. Fa maro ireo tranga mety tera-doza ka tsy maintsy arenina sy toerina.
isan'izany ny fanaparam-pahefana atao amin'ny vahoaka tsy mandady avo indrindra any ambanivohitra miaro tany toy ny Soamamana fa miatra eran'ny Nosiko manamerika tanteraka izany fetiky izany malagasy miara-miaina ka miantso ny mpitondro ankehitriny amotsika faran'izay aingany ireo nogadraina tsy ara-dala sy ireo mpitarika tany Soamamana ihany fa isan'izany koa ny olona Lison. Ao ka tsy atao fitaovana iarovana tombotsy manokana na ny fitsarana fanatanteraka ny teny meny dia niaro kaboty sy ny mananteny. Eo dia mitapy koa ny malagasy miara-miaina ny ampitsarana ny fanaovana tantera ara-davitra afa-davitra ny arim-pirenena ka ampitsarana ny fanomezan-dalana fitrandrahana rena kibon-tany ho fitsinjovana no avy-taranaka faranadimy. Tokony fanagna na talorantsika mba afeky lafiariny ity ka sady famombona akasy izany fanomezana ndraiky tany malagasy hiaro ny tanindrazana. Eo koa ny tsy mandeha-pahalemana an-tsara ny tanan-dehibe ka mampametraka ny fanontaniana ny hoe mbola misy any ve mitamboka miaro ny voziny saposa tampoka iarovana toerana. Ny fampiasana ny folo andamy tsy tokony izy no mahatonga ireo tarehy-javatra eo satria lasa fitaovana iarovana no manam-pahefana sy ny mpanambola manohana tsy miara-dia amin'ny fitondrana sisy izy ireo ka very no fitokisan'ny maro anisa ary mitombo ny fioaram-pety. Misy any anefa ary tsy vitsy ireo tena tia ny marina sy ny mpiara-belona fa saingy araha-rotona ny fanajana izy ireo no teny fampifehezaka na ny discipline militaire ka ampanaovana azy ireo zavatra hitarika fizarazarana sy fihotanana eto amin'ny firenena. Koa miantso ihany koa izay ny ampitsarana ny fanampitena ny foloarida ka amerenana azy ireo any an-dakazery mba hanatanterahany ny asa ilasan'ny voakaminy dia ny fiarovana ny ainy sy ny fananany satria ny vahoaka no Andriamanjaka dia tokony hanaovana ezaka mihoatra ny fiarovana ireo vahiny mandalo eto amintsika izy ireo fa ny sanatria ho valalana ambo araka ny fahitana azy amin'izao fotoan'izao. Fotopisainana sy vihina anangana ny hoavy sy ny fitsinjaram-pahefana raha ny fijery ny malagasy miara-miaina. Ndisy anefa fa kobaka maro fotsiny misy hatramin'izao fa ny tena loza dia lasa hiteraka fizarazarana eto amin'ny firenena ny zava-misy ary ny fanohitra amin'ny fampihavanana izay ny antoka iray isi ny fahamarina toerana na stabilité eto amin'ny firenena. Ny antony dia raha nataona 2024 fotsiny ohatra no raisina dia zara raha nahatratra aotra faingo 700 telom-bolam-panjakana no mena ireo tokom-paritra fizara-pahefana ary tamin'izany dia ny commune atao amin'ny faritra 10 izay isan'ny marefy sy tara amin'ny fampandrosoana no tsy nahazo na ariary azy. Aloatra Mangoro, Amoronmany, Androy, Anosy, Atsimo Alefatra, Betsiboka, Bongolava, Iorombe, Itasy ary Lelaka. Kanefa ny faritra dia avin'ny ministra nahazo 10 miliara ariary izay ambonin'izany tsy hita ny asa vita teny ifotony. Koa takinay nanaovana fanadihadiana mikasika izany amin'ny anatsavina ireo tompona andraikitra no tompom-bola no tompony mahazo ny anjara mitovy daholo ny commune sy ny faritra rehetra atao amin'ny firenena satria izay no ahafahan'izy ireo miara-miaina ho any amin'ny fampandrosoana. Eo amin'ny lafiny sosialy sy économique
dia hita fa mihamalefy ny malagasy mihena ny tany fidirana an-tsekoly tsy zarizary ny fahasalamana ary atao kilabeo ireo mpanarà malagasy tsy misy fampandrosoana azo everiny raha talorantsika no tsofano ary manana vatanatomady mba fahamtondra ny anjara-birikiny noho izany dia tokony maimaimpona fidirana eny amin'ny sekolim-panjakana ary direna manokana ny mikasika ireo mpanabe miaingatra any amin'ny fanabeazana fototra ka hatrany amin'ny université etsy adaniny tsy ampy ny famoronakasy eto amintsika satria tsy samy mampiasa voleto mpanarà vahiny na topotara no mikolikoly sy ny teryvaimata ataon'ireo mpitazona fahefana eto izay dia mahita ka tokony omena tombonday ireo orinasa izay mampiasa tanoa mba amponisy azy ireo andray ireo famanjoreo ary tokony omena fanampiana ireo orinasa malagasy miezaka mampiasa vola na manao investissement satria izay mafaly manangatra ny maha malagasy raha tsy izany tsy misy ampy midirana amin'ireo tsena toy ny komezasy ny tradek fa lasa fihetsiketsena ivelany fotsiny ny fanjakana malagasy ny tokony anao izany fa tsy ampy famatsina vola avy any ivelany indray ny firoboroboan'ny fandarana no ampireo tatsaha maro anisy amin'ny famoahana ny vokatrany ka mba asa mahavelona amin'izay famonena sy ny fiompy ary tsy isa amin'ireo tokantrano mahantra itsony ny eny ambanivohitra maro ny fanapahan-kevitra no raisina teto fa satrony any any ireo nazaiky taminareo reo fa osonganiko ao anatin'ny maro dia nandraisantsika ny andraikitra hitarika sy andray ny toeram-panohatra eto amin'ny firenena zay voasoratra ao anatin'ny lalàm-panorenana sy ho fanatanterana zay voalaza ny lalàna 1.10 ohatra 13 tamin'ny 20 aogostra 1.10 zay sa tamin'ny feno fanoherana sy ny antoko-panohitra zay tokony efa ela no mivoaka ny pitolana fampianana na décret d'application kanefa ny fitonam-panjakana tsy vola nantanteraka izany foana hatramin'izao ny antoko malagasy miaramaina dia mihevitra fa tonga ny fotoana zay tsy maintsy ametrahana izany amin'ny toerana ka nanay andraikitra sy nanapa-kevitra fa naizany toerana izany eto amin'ny tany sy ny fanjakana araky ny lalàna satria efa nohanika ny ranombary ka tsy afaka iamela ireo mpona ankehitriny anao izay daniny kibony ka ny tanàna fara-madiby no hitondra ny jerany ainy tsy mora nandraisana izany fanapahan-kevitra izany fa navesatra tokoa fa nanao-zakevitra tranga teo taono tonga dia nazoto taono vola namaty-baty tao aza ho vola tsy nazoto hitondra fambana be eo amin'ny fiainany antoko izany ary tsy eo amin'ny antoko fotsiny ihany fa eo amin'ny firenena manontolo mihitsy kanefa resinahata ny maro misy fa tsy azo hevitra tsony ny fametrahana izany ka dia arosy zany zao ka tsy tsony misarotra ny asa miandry ho mafy ny tolona satria tena tolony dio rainy manontsy satria raha malala ny toegarà eto amin'ny tany sy ny firenena ny tsy fetezan-javatra rehetra ny tsirarana ny tsy fahamarinana ny jadona sy reo maro tsy voatanisa izay natao izay vaky manoharina sy voly manoharandana ka mampahantra ny firenena tsy ekena fanjakana andian'olony vitsy tsy mahatana ny teny nomeny mampiasa ny fahefana nomeny vaoka azy amin'ny retan'azy ireo iray ary dia miantso ny votrina iraisam-pirenena mba handinika tsara
ny fiarah-miasa zay andrandraiky malagasy aby izy ireo dia ho tombontsoiom-bonana na partenariat gagnant-gagnant. Tsy sanatria hitaniny zany ka nitondra ireny ihany no mahazo tombony amin'ny fiarahana amin'izy ireo fa tsy nivoaka malagasy ka isana miampy na tonga ny fahantrana mialalana toy izao. Miantso azy ireo mba hiainy sy tsy alotoina ny tahita ny voaka satria fiarah-miasa no mandraina fa tsy sasy koa ireto ary misikina fahasahina faharetana miakanjo marina ataovy mafy valahana atevely lamosiny fa isika tsy lavitra mpitodika ary akaiky mpanaratsy matoky ny fahaizantsika malagasy na anjeri malagasy amin'ny lafiny rehetra politique économique sociale anavotana ny firenenety zay koa miantso ireo mitovy hevitra rehetra ifanomentanana ho an'ny firenena koa eto ampamahana dia manomina tsodrano antsika ny tenako hitady toko seravaka any zaza ho terada anjaty vola anarivo arena hototo somatsara eo alivony antonana sy ny fianakaviana oranona mboty volona tsy raozany sambatra sy ny mananjara koa dia samia dain'andriamanitra daholo ambara marehefa mifarana eto ny zay aby voalohany ny antoko malagasy